sady mampalahelo ary mahatezitra habibina natao namonona ny zaza tsy manatsiny, zaza varira tsy manatsiny, zaza mbola kely ary tena mampihorohoro sady mahatezitra ny vahoakan'ny Toliara io tsanga zay niseho teto Toliara voalohany io. Fantatra ankehitriny rehefa misy olona voasambotra mifandraika amin'ity raharaha ity koa apetraka amin'ny fitsarana sy ireo tompon'andraikitra rehetra ny andraikitra mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny lalàna. Mazava ny toromarika sy ny fijoroan'ny filohan'ny fanavaozana. Tsy tokony hisy fandeferana amin'ny keloka bevava tahaka an'izao. Ireo izay voapirofo fa tompon'andraikitra amin'ity habibiana ity dia tsy maintsy sajiana araka ny lalàna amin'ny sazy farany izay kendrana indrindra omeny lalàna. Tsy maintsy hajaina ny ain'ny zaza malagasy. Tsy maintsy omena rariny ny fianakaviana tratra ny ovoina io. Ary tsy maintsy aseho amin'ny rehetra fa tsy eken'ny fanjakana sy ny fiarahamonina malagasy ny habibiana sy ny heritrretra atao amin'ny ankizy. Ary mirary finoana ho an'ny fianakaviana zaza vary maty ary manatena izahay ny ahitana ny marina sy ny rariny tsisy atakandro amin'ity raharaha feno habibiana ity. Ya, rahantsika malala sao dia nisangana zavatra mahatsiravina ary tena hoe mahatorotoro fo tanteraka ny olona manana toetena varira eto Madagasikara. Ao anatin'ny efatrandro dia tranga robe zao no niseho, nisy ny tany faritra atsimo, nisy ny taty faritra tapany andrefan'ny nosy. Raha ny tamin'ny lakamisy alina zany dia nisy zazalahy valo volana izay nisy nakakeriny andro alina jiolahava tapedina mirongo basy niditsan-keriny tao amin'ny trano naka n'ilay zazavarira valo volana. Ezaka nanohatra moa ny rainy fa avy hatrany dia mitifirin'ireo jiolahary dia lavo teo. Izy io dia tranga tao amin'ny Fokotany Tanandava, komina ambanivohitry Ivaona ao amin'ny distrika Betroka. Nisy ny fanarahan-dia izay nataon'ireo fokon'olona sy ny mpitandro filaminana dia hatramin'izao zany mbola tsy hita ilay zaza somary verdi tamin'ilay tanàna anankiray ny fokon'olona. Ary raha ny fanarahana azy zany dia miampita ho any amin'ny RNTR izy ireo olona nanao ny alatra ny varireo. Omaly koa dia omaly maraina be dia nitsanganatranga ihany koa tany amin'ny komina ny Marsako, distrikany Marvoa izay zaza lavarira manodidina amin'ny 12 taona io izay nitapahan-doha ary nitongavandreo jiolahy tao an-trano zany ny ray aman-dreny ary nambanany hoe tsy mahazo miteny, tsy mahazo mikikika fa raha zany dia vononay ianareo. Azo ny zareo ny zaza dia nikapahin zareo ny lohany hatramintsika miteny zao. Manoloana an'izany dia tiana ho fantarina fa tena zava-doza tanteraka ny zavatra iainan'ny olona manana toetena varira. Hitatsika nisanga tany Mampikony izay mariana entona fa misy ireo olona efa tratra ary ny olana ao anatin'ilay izy misy zandrina olom-boafidy izay tafiditra ao anatin'ilay raharaha ka eny zay mametraka hoe apetraka ay foana fa izahay dia hiady ary tsy hamela ny tsy ivoahany marina hatramin'ny farany. Hitatsika ny raharaha Mampikony izay mbola anatin'ny miady tanteraka izay ny ivoahany mangarahara ao anatin'ilay izy. Eto izay dia mitondra ny teny amin'ny fitondram-panjakana aoka re tena mba aoka kosa re mba hisy fanapahan-kevitra matotra sy mazava fa miaringana andala ny reto olony reto. Izahay ity ve dia manahoana loatra no atao ohatr'izany. Misy ny resaka sy dinika efa nifanaovana fa ny irinay mba tena fanapahan-kevitra matotra ary aingana ary tena mba misy vokany satria dia miaina tahotra isan'andro lava izao zany ny fianakavian'ireo olona mana toetena varira. Ny voalohanteny angambany dia ny fitondrana ny teny fampiononana amin'ireo fianakaviana izay niarany voina. Miara-mombona alahelo amin'ireo fianakaviana ireo amin'izao zavatra nahazo azy zao very zanaka tsy fidiny noho ny asany tsy mataotody.
Eto dia hanararaotra aho apita hafatra maromaro mikasika nyity tsy fandriampahalemana indrindraindrindra mikasika nyity famonoana sy fangalarana varira na ny albinos eto Madagasikara ity. Ny enquête moa zany mbola mandeha ary tena marina tsy hoe tsy tratra fa efa tratra le olona nanao azy anankivalo ny olona tratra ao misy ambiasa anankiroa, misy mpianatra any amin'ny université, misy mpiasam-panjakana, misy olona tsotra ny tratra ao ary mbola misy olona anankiroa mbola karohin'ny zandary amintsika miteny zao fa lasa nitsoka. Dia manao antsoavo amin'izay olona miandraikitra ny enquête mba hanao ny asan'io amin'ny fo satria ny vahoaka malagasy miandry ny vokatra avoakan'io. Raha ohatra ka misy olona ambony ambadiky ny zavatra ohatran'io dia avoahin'ny vahoaka malagasy iza ny olona ao ambony ambadiky n'io satria ny zavatra ohatran'io manko izay ataontsika hoe crime rituel amin'ny teny frantsay ny anaovana azy dia matetika ampiasain'olona amin'ny zavatra maro izy io ampiasain'ny karazana sorona ohatra hoe azahoana vato na mercure izay tadiavina izay mbola tsy azo nefa ela dia manao an'ireny satria izay ny eritreretiny hoe azahoany an'ilay arena. Fa misy koa olona mety manambola manan-karena, mety tazona ny toerana izy, mety hanabe ny toerana izy mba hampanan-karena azy dia manan-karama olona manao an'ireny ka avoahin'ny vahoaka malagasy ny tena marina mikasika azy io. Manaraka an'izay dia aoka mba tsy hoapetraka any amin'ny fonjan'ny Toliary ireo olona reo fa afindrao aty Tsiafahy. Leo izy hipetraka ao Tsiafahy satria raha ny alahelo ny vahoaka malagasy mijery ireny zavatra misy ireny dia tokony hiverina mihitsy ara ny débat mikasika ny ataontsika hoe peine de mort. Fa na izany nefa antsika efa ny ratifié fifanarahana iraisam-pirenena ny tsy hidirantsika amina resaka peine de mort dia aleo entina makeny Tsiafahy ireny olona ireny. Fa tsy hoe isy hoe votsitra noho ny fisalasalana ny sasany tsy fantatro fa aleo tonga dia hoeny Tsiafahy daholo izy dia miandry ny vahoaka malagasy ny toy ny fitsarana. Manaraka an'izay moa dia manome toromarika atsika rehetra tompon'andraikitra indrindraindrindra ao amin'ny filaminam-bahoaka mba handray andraikitra feno mikasika ny zavatra ohatran'io fa be da be izy zay tatoato ny varira angalarina dia tapadoha. Aiza ny andraikitra raisitsika miara-miasa amin'ny ministèren'ny population manaova sensibilisation ny olona hoe tsy marina io ary zay ny mbola iantsoko ny vahoaka malagasy hivavaka fa atsika raha tsy hivavaka tsy ho afaka mihitsy amin'ny finonom-poana zay taritina satana sy devoly toy ireny. Zay angambany ny antsoavo ho ny tompon'andraikitra rehetrarehetra mba handray andraikitra feno fa fahefana azotsika hoe fahefana avy amin'ny vahoaka dia aleo mba hinona ny vahoaka, aleo mba harovana ny vahoaka fa tsy hiaina tebiteby lava ohatran'izao. Manaraka an'izay dia somary tara kely moa zany fanomboanay an'le tetikasa fa mbola ho hitanareo iza ny andraikitra an'izay tetikasa izay ataonay izay fa hisy centre lehibe hatsangana ny atsimo ho fandraisana n'ireny varira reny indrindraindrindra. Io centre io izay tsy ho ela ny anomboana azy fa mety amin'ny herinandro na mety dans 2 semaines dia efa manomboka. Ny tany asiana azy efa misy izay ho hitanareo eo hoe iza moa no nanome azy sy iza ny karakara n'izany centre zany. Centre andraisana varira izy io dia misy sekoly ao anatiny ao, misy chapelle ivavana ao anatiny ao, dia misy toerana hipetrahana miaramila na zandary na polisy hiambina hisekurize an'ireo varira izay mipetraka amin'ireo satria mampalahelo anie ny any atsimo tsy hitanareo fa misy ray aman-dreny manatitra an'ireny zanany varira reny any amin'ny brigadin'ny gendarmerie le zaza no mipetraka matahotra zavatra ohatran'izao. Zay angamba fa dia makahery atsika malagasy makahery atsika rehetrarehetra tompon'andraikitra koa mba handray andraikitra feno ary malaky amin'izao zavatra misy toy izao.